Anjakan'ny Gaboraraka ny sehatry ny fitanterana Bajaj ao Nosy Be amin'izao fotoana izao. Saika ny 100 amin'ireo Bajaj mahery ny 2 miasa ny antoerana tsisy no manara-dalana amin'ny fahafenon'ny taratasy raha nambarany lehibe ny fandoavan-ketra. Manoloana izany indrindra dia nanatanteraka fitsirihana tampoka nandritra ny 2 andro no teo anivon'ny Commune Urbaine Nosy Be sy ny Centre Fiscale any antoerana. Vokany, miisa 330 ireo Bajaj fantatra fa tsy ara-dalana. Tsy nahitana famantarana manokana na ny autocollant izay manamarina ny maha-ara-dalana azy ireo Bajaj ireo. Fa ninay dia hoe fagnara-maso amin'ny fandoavan-ketra. Io karaha ataony asa jiaby, ny mpitatitra dia soumis amina fagnifana impôt koa, impôt synthétique plus précisément. Fa indrindra io Bajaj io efa misy fetra efa ny ferlana hoe zao ka nagnino moa ny sasany magnefa nagnino tsy magnefa ekegna nandalo fotoana sarotro ny firenena indrindra tsika Nosy Be teto tagnatina fotoana lavalava ary zegny naviagna tagnatin'ny taogna hoe tsisy raha etsika natao mihitsy amizao miaraka mahita atsika fa hoe efa miamaletry ny lalana mba tokony samy miezaka mba ho fagnatsarana ny vola miditra ho an'ny commune sady indrindrandrindra mba hoe isiany fampanan-dalana eo amin'izegny hoe fitaterana antanana hely ny Nosy Be. Tsy nahaloetra avokoa ny ankamarohan'ireo Bajaj ao Nosy Be raha tokony farany volana Martsa teo no fotoana farany tokony andoavana izany. Ny lehibe ny fandoavan-ketra ny antoerana izay nanamarika ankilan'izay ny tokony anarahana trano ny lalana napetraka. Maro amin'ireo mpamily Bajaj mantsy no tsy manana taratasy fahazon-dalana hisehatra amin'ny asa fitanterana akory.